Iaraka hivavaka sy karehetra tompoko. Misaotra anao mandrakariva zahay ry Jesosy Kristy tomponay eo noho ny nanomezanao anay i fotoana ity izay azahoanay manatona anao ary mandre ny teninao. Atao vivelonao anatinay tokoa ny fiantsoanao anay, mba haizanay manatanteraka ny asa fanompoana ho tena fampandrosoana ny fiangonanao. Mba ho velona sy tomba amin'ny finoana izahay, ka ho faly mandrakariva amin'ny fanompoananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika mandrakariva ry havana izay nahatafaverina antsika amin'ity tolakandro ity, ary dia miarahaba manokana izay vao tonga amin'izao takariva izao. Lahateny fahatelo araka ny programa no anjarantsika amin'ity tolakandro ity, izay nalaina ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko fahaefatra, dia vakisika manomboka amin'ny andininy faha 1ambinifolo ka mahatratra hatramin'ny andininy faha 2ambinifolo. Efesianina toko fahaefatra, ny andininy faha 1ambinifolo sy ny andininy faha 2ambinifolo, dia vakisika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Amen. Izany teny izany dia naravona amin'ny lohahevitra hoe ny asa fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana. Ny asa fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana. Efa nampianarina antsika ny bokin'ny Efesianina, ary voalaza tamin'izay fa mizara roa lehibe ny boky, dia ao ny fampianaram-pinoana ary ao ny farany izay manambara ny eteka ny olom-baovao na ny fitondrantena kristianina vokatr' izany fandraisana ny filazantsara izany. Ary ny anjarantsika eto dia amin'ny fizarana faharoa, izay manambara fa ny asa fanompoana dia valiten'ny finoana, mariky ny finoana velona ary vokatry ny fiainam-baovao. Amin'ny fanatanterahasika ny fanazavana ny lohateny hoe ny asa fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana, dia misy zanak'evitra telo ao anatin'izany fanazavana ataontsika eto. Ny voalohany dia nazavansika ny hoe ny olona afaka manao asa fanompoana ao amin'ny fiangonana ho fampandrosoana ny fiangonana zany. Olona manao ahoana no afaka manao asa fanompoana ao amin'ny fiangonana? Ary ny faharoa dia manazavansika ny lohahevitra hoe ny toetra ny fanompoana ao amin'ny fiangonana mitondra fampandrosoana ny fiangonana. Ny toetra ny fanompoana mitondra fampandrosoana ny fiangonana. Ary ny fizarana fahatelo dia ny hoe ny fomba fanatanterahana ny asa fanompoana mitondra fampandrosoana ny fiangonana. Manao ahoana ny fomba fanatanterahana ny asa fanompoana ka mitondra fandrosoana ho an'ny fiangonana? Ireo no zanak'evitra telo anazavansika ny ity lohateny lehibe ity, ny asa fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana. Ny voalohany dia ny hoe olona manao ahoana no afaka manao ny asa fanompoana
mitondra fampandrosoana ny fiangonana na ny olona manao asa fanompoana ao amin'ny fiangonana, olona manao ahoana no afaka manao an'izany. Ny fanompoana ao amin'ny fiangonana dia mana tompo sy iza ny tompony asa fa Jesosy lohan'ny fiangonana no ilazany Paoly azy. Izy no tompony asa ataontsika ka sy mahazo manao izay tiany ny mpanompo fa miezaka mandrakariva manatanteraka ny sitrapony tompony dia Jesosy. Satria an'Andriamanitra na an' Jesosy ny asa, ny olona afaka manao izany dia olona voasy. Eo no zavatra apetraky ny ten'Andriamanitra amintsika. Tsy misy olona afaka manao ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana raha tsy olona voasy, olona nantsoina, olona nandray fiantsoana no afaka manao asa fanompoana ao amin'ny fiangonana. Izany no fomban'Andriamanitra. Raha misy asa ataony dia miantso izy, misy olona antsoiny hanao an'izany asa izany. Hitasika zany manomboka amin'ny Abrahama, Mosesy, ny apôstôly dia olona voasy vao manao izany asa fanompoana izany. Ary izany koa no naveriny Jesosy araka ny zaona 5:12 hoe izaho no nifidy anareo, ary izany fifidianana izany dia fiantsoana no ao anatiny izany. Koa noho izany, ny fiangonana dia sehatra na asa fanompoana izay atanterahany olona na fikambanany olo voasy no manao asany fanompoana. Asany olona voasy ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana. Asany olona voasy, olona manaiky, olona mieritreritra mandrakariva, ary olona tena mieritreritra fa hoe olona nandray fiantsoana izy. Ary izany no tena mampiavaka ny atao hoe fiangonana. Ninona fikambanana misy eran'izao tontolo izao, ny atao hoe fiangonana dia fikambanany olona voasy, olona nandray fiantsoana no mikambana ary manantanteraka asa fanompoana. Ary manampan'izany sy ampy ihany hoe fiantsoana nandray ansa fa ambarany tenin'Andriamanitra koa fa ny olona afaka manao fanompoana na asa fanompoana dia olona manana firaisana amin'ny Jesosy. Eo no zavatra lehibe faharoa. Olona nantsoina izy, manaiky ny fiantsoana izy, fa izao koa no angatahany Jesosy na ambarany Jesosy, olona manana firaisana amin'ny Jesosy. Izany no olona afaka manao asa fanompoana. Satria Jesosy miteny hoe raha tsy miray amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Zao na 5:4-5. Nampiraisina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa isika, ary izany no mahatonga asika tenenina amin'ny teny araka ny teny Paoly hoe tonga rahasambatan'i Kristy ny olona izay efa nampiraisina taminy. Tonga rahasambatana. Ary rahasambatana isika dia ny asan'ny vatana no ataony rahasambatana. Ao anatin'izany olona voasy manana firaisana amin'ny Jesosy, dia izao koa fahatelony hoe nomena ny fanahy, manana ny fanahin'Andriamanitra, manaiky taria ny fanahin'Andriamanitra. Izany no olona afaka manao ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana, manaiky taria ny fanahin'Andriamanitra, manana ny fanahin'Andriamanitra. Ary alohan'ny haneraka ny mpianany Jesosy dia ahoana ny teniny? Raiso ny fanahy masina. Tsy afaka nanao ny asa fanompoana na nirahana azy ny apôstôly, na dia nansoina aza, na dia manana ny firaisana amin'ny Jesosy aza, fa hoy Jesosy raiso ny fanahy masina. Tsy maintsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina.
manana ny fananan'Andriamanitra. Izany ny olona afaka manao ny fanompoana, itoerany fanan'i Kristy, manaiky ny fitarian'i Kristy. Ary asa fanompoana dia ny olona mandeha araka ny fanahy i Paoly, fa tsy olona araka ny nofo. Koa noho izany mifamatotra ireo zavatra telo lehibe ireo, izay vo afaka manatanteraka ny fanompoana ny olona iray. Olona voasy, olona manana firaisana amin'i Jesosy, olona itoerany fanahy sy manaiky ampianariny fanahy, izay ny olona afaka manao ny asa fanompoana. Ary totalin'izany rehetra izany dia ny olona afaka manao fanompoana satria efa voasy izy, satria efa manana ny fanahy izy, satria efa miray amin'i Jesosy izy, dia manana fanoloran-tena. Zava-dehibe ny fanoloran-tena. Zany ho tenenin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina 12:20. Ilaina ny fanoloran-tena, ary zany no mahasambihafa ny olona tsirairay eo amin'ny fanatanterahana ny fanompoana. Mety mitovy ihany ny fahalalana, mety mitovy ihany ny toe-karena, mety mitovy ihany ny zavatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina, fa izao no tsy mitovy amin'ny kristianana amin'ny mino, tsy mitovy ny fanoloran-tenany. Hany ka na dia mety olo ambanimbany aza dia mahavita asa fanompoana kokoa noho izay verina olona ambony, noho izay verina manakatao, satria ny fanoloran-tena ny tsirairay no afantarana fa hoe manaiky ny aso izy, ary tena afaka misedra zavatra sarotra izy, satria manana ny tena fanoloran-tena eo amin'ny asa fanompoana. Ny fizarana faharoa izay voalaza asika teo dia ny hoe ny toetra ny fanompoana ao amin'ny fiangonana mitondra fampandrosoana. Manao ahoana ny toetra ny fanompoana na ny asa fanompoana ka miteraka fandrosoana na mitondra fandrosoana ao amin'ny fiangonana? Ny voalohany amin'izany dia ny toetra voalohany dia antsoina hoe ny fitiavana an' Jesosy. Ny fitiavana n'ilay namozy antsika, io no miteraka no afantarana ny toetra ananasika afaka manompo azy. Manana fitiavana an' Jesosy. Tsy mitovy ny degren'izany eo amin'ny tsirairay. Tiako Jesosy, raha mitenan'izany aho dia tsy mitovy amin'ny fiheveranareo na ny fanananareo an'izany fiheverana izany koa. Tiako Jesosy. Manana fitiavana an' Jesosy. Izany no tenenin'ny Jaona, isika tia satria izy efa tiasika taloha. Io fitiavana io. Fitiavan'i Kristy io i Paoly, no manery anay. Atosiky ny fitiavana. Atosiky ny fitiavana dia afaka misedra zavatra maro ao amin'ny asa fanompoana ny mino, na ao anatin'ny tsy fisihana, na ao anatin'ny ady sarotra. Atosiky ny fitiavana an' Jesosy dia maharitra amin'ny fanompoana ny mino. Zava-dehibe ny itoerasika amin'izany fitiavana izany, satria io no fototry ny fiainam-baovao. Ary ny fitiavana no tena hery lehibe manosika ny olona amin'ny fanompoana. Fanompoana atao amin'ny firaisana. Zany koa ny toetra ny fanompoana izay mitondra fandrosoana. Fanompoana atao amin'ny firaisana. Ampianarina isika mba hanana an'ilay toetra ny apôstôly voalohany na ny fiangonana voalohany, nanana firaisana, firaisa-saina. Ampianarin'ny apôstôly Petera zany, miraisa saina. Asa iraisana, asa mipitiavana, izany no toetra nanany fanompoana ao amin'ny fiangonana. Ary firaisana ao anatin'ny fahasamihafana vokatry ny fanomezam-pahasoavana izay samihafa entina mampandroso ny fiangonana. Paoly dia milaza azy ao amin'ny Romanina 12:20, Efesiana 4:4, Korotiana 1:12,
dia anazavany Paoly ireo fanomezam-pahasoavana samihafa izay arena lehibe avy amin'Andriamanitra ary tsy mikendry indrina fa mikendry zavatra tokana dia ny ampandroso ny fiangonana. Ary Jesosy dia mampiasa ny voambolana hoe talenta samihafa araka ny Matteo 5:20 ilazany sy anambarany fanomena talenta ny tsirairay, talenta ampitomboina ampiasaina araka ny sitrapon'ny tompo. Dia hoe Paul apôstôly raha manentana ny olona amin'ny fanomezam-pahasoavana dia hoe izy hoe aza mamono ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao. Ny fanompoana ao amin'ny fiangonana dia tanterahana araka ny fanomezam-pahasoavana nomena ny tsirairay. Eo amin'ny fanompoana dia hoariny Paoly tahaka ny raha sambatana tsy mitovy isika tsirairay, ka izay mahasoa ny tena no atao. Ny raha sambatana dia maro, ny tanana manana ny asa, ny tongotra manana ny asa, sy ny sisa, ary tahaka an'izany koa ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa izay nomen'Andriamanitra ny mino mba entina mampandroso ny fiangonana. Ny FLM na ny fanilo ao amin'ny FLM dia mampiasa ny teny hoe ampiasao ny talentanao. Ampiasao ny talentanao. Aza mamono na mandevona ny talentanao. Raha ny tsirairay no mampiasa ny talentany na ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy, dia azo antoka fa mandroso ny fiangonana. Eo amin'ny fizarana fahatelo dia anazavasika ny hoe ny fomba fanatanterahana ny asa fanompoana mitondra fampandrosoana ny fiangonana. Manao ahoana ny fomba fanatanterahana ny asa fanompoana mitondra fampandrosoana amin'ny fiangonana? Zavatra roa ihany no lazaiko, fa maro ny zavatra mety azo resana amin'ity. Ny zavatra anankiray dia izao, eo amin'ny asa fanompoana izay atao amin'ny fiangonana dia misy ny antsoina hoe rafitry ny fiangonana, fomba fandaminana ny fiangonana. Misy zany ny organisation ny fiangonana entina manatanteraka ny asan'ny fiangonana, ka noho izany ny asa fanompoana miteraka fandrosoana ny fiangonana dia tsy maintsy manaza ny rafitry ny fiangonana, manaza ny fandaminan'ny fiangonana. Ao ny hevitry ny komity izay tompony fahefana ao amin'ny fiangonana, ka nizaniza milaza azy tariny fanahy, nizaniza milaza azy fa ampianariny fanahy na manana ny fanahy, tsy maintsy manaiky sy manaza zay tapaky ny komity ny fiangonana. Ary eo no afantarana ny fanahy eken'ny fiangonana na ny fanahy ampianarin'ny Paoly ka ekena fa miasa ao amin'ny fiangonana. Ny fanahy izay mitoetra ao amintsika manaiky ny fandaminan'ny fiangonana ary manaza an'izany. Eto ny tena olana amin'ny fifoaza. Eo no olana be. Raha mifanakalo-hevitra ny pastora, ny mpiandry sasany fa tsy izy rehetra, dia misy mamaly hoe anareo pastora nianatra naizanareo soratra masina, ianareo pastora diplôma anagnanareo, fa haitoa nampianariny fanahy. Fanahy ny masina no nampianatra anay, izany no nampianariny fanahy anay, fa nanao diplôma nanao pastora, fa tsy izy zany. Besaka ny pastora makahala fifoaza. Misy zany, vokatry izany fifandonana izany, miseho mihesikesiky mafanafo amin'ny fiangonana fa manakorotana ny fandaminan'ny komity ny fiangonana, ka tsy miteraka ino zay? Tsy miteraka fandrosoan'ny fiangonana. Fa ny fanahy eken'ny fiangonana dia ny fanahy izay manaiky ny fandaminan'ny fiangonana, dia ny komity ny fiangonana izany, ny rafitry ny fiangonana izany. Ary eo no zavatra sarotra atreniny fiangonasika
indrindra fa asika FLM maro ny mpiandry mamorona tobe sy roa sy manaiky ny fandaminan'ny fiangonana satria tariny fanahy hono manana ny fanahy mampianatra azy hono hany izy ka miataka na miala ny fiangonana. Ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana ny fomba fanatanterahana azy ka miteraka fandrosoana dia ny fiezahany tsirairay manatanteraka ny vina apetraky ny fiangonana. Ny FLM dia manana ny vinany ary ny tsirairay dia ampianarina sy ampahafantarina mba hitondra fifandrosoana ny fiangonana ka miara-mientana manatanteraka ny vinany FLM. Mitory ny filazantsara, mizoro vavolombelon'i Kristy, mandroso amin'ny asa tsara, mampandroso ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Izany no vina apetraka amintsika ary isika no miara-mientana amin'izany. Fehezin'ny rafitra isika, manaiky ny fandaminan'ny fiangonana isika, ao no fomba fanatanterahana ny asa fampandrosoana ny fiangonana. Ary raha manaiky izany ny fanahy ao anatinao dia miara-mientana isika, miray saina isika. Ry havana malala, ekeo fa olona voanso ianao. Zany no zavatra ampianarina isika satria omena asa fanompoana isika. Ekeo fa olona voanso ianao. Zavatra ilaina aminao manana firaisana amin'ny Kristy. Aoka anaiky fitariany fanahin'Andriamanitra tokoa, hanana fanoloran-tena, hanaiky ny fandaminana apetraky ny fiangonana. Ary raha izany no mitoetra amintsika dia ho tanteraka ny fikendren'Andriamanitra amintsika fa handroso ny fiangonana. Ka ny teny izay faneva eto tokoa, izay tiana foana ny fizarazarana, ny fisainana maro samihafa miteraka fanakorontanana, dia ny teny faneva izay lazaina hoe mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiansoana. Nganie mba izany tokoa no andehanantsika amin'ny asa fanompoana ka ho tanteraka mandrakariva amintsika na amin'izao tontolo izao ny sitrapony ilay nianso asika dia Jesosy Kristy Tompo. Vavaka isika. Saotranao zahay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao, no ny teninao izay mampiorona anay amin'ny fiantsoana izay manambara fa anao ny asa izay antsoanao anay. Azavelanao anao ny sitrapony tenanay zahay, fa omeo ny fananao mandrakariva izay mahay mampianatra anay. Nganie ianao izay tompony asa, ampahery anay raha toy zavatra sarotry zahay, anananay toky fa momba anay ianao. Ampiraiso amin'ny teninao zahay, eny amin'izany fampianaran'ny fananao zany, mba hatonga anay iray hina ary anatanteraka izay takiny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay tsirairay. Amin'ny anaranao Jesosy ambetrana izany. Amen.